Lançanao e Madagascar, oh, que socio, quase não me dá nem jazanai, oh, que socio, lançanao e Madagascar. Fiadanane fifoazam-panatanteraka lahana fahaenina 300 taona lasa ny Pentecosta malagasy voalohany tamin'ny 9 jona 570 ny rana tamin'ny Dadaraintsolabo izay tena nysehon'i Jesosy Kristy mivantana nasainy nandoro ny ody dia sitran'izy avy eo dia tamin'io daty io no niaraka tamin'ireo mpanaradia azy 12 tao amin'ny efitrano ambony dia tena nifofofo ny rivotra tahaka tamin'ny andro Pentecosta dia namanga ny fanahy masina dia nahazo afatra mazava ary zareo hoe amonjo ny olo koa ozy Andriamanitra ho an'ny malagasy ary anareo no irako abebaka azy ireo mitranga zany tamin'izany fotoana zany efa olon'Andriamanitra hatramin'izany ny malagasy andeha ho tazonitsika zany fa tsy lasa tantara fotsiny akory ary anavaingana ilay fifoazam-panahy tanteraka itohatrany fandaratsika fiadanane Oriafo masini Jesosy zahiriny firenena iasanako aretin'osy mba handray ny famonjena mifanahy masina midina anafana apahery zany folazolazo pahotana ovonzesa very Lançanao e Madagascar, oh, que socio